fa lasa ny commissaire Ratsirombaina Germain kosa no iandraikitra ny fitantanana ny commissariat central Antananarivo ville etsy tsara lalàna manomboka izao raha toka ny commissaire Andrenatoandro Francis no niandraikitra izany teo aloha teo totosa androany tolakandro tokoa moa ny famindrapa-efana teo amin'ireto commissaire roa ireto. Ny commissaire principal de police Ratsirombaina Germain no nandivan'ny commissaire principal de police Andrenatoandro Francis eo amin'ny fitantanana ny commissariat central Antananarivo ville etsy Tsaralalàna. Nitanterahany tolakandro tokoa ny famindrapa-efana teo amin'ireto commissaire rotonta ireto. Nitsodran'ny commissaire vaovao ny commissaire Andrenatoandro Francis izay nafindra amin'ny andraikitra hafa araka ny didim-panjakana mifandraika amin'izany. Tsy dia lava resaka fa dia fraritso ary mirary fahombiazana ho anao zany amin'ny zao andraikitra sarinao zao dia mirary soa anao indrindra amin'izany. Misy teny kely ho atsipy mikasika momba ny fipetraky ny eto amin'ny commissaire central eto moa zany. Eto moa zany dia service anankiray izay andriny anisan'ny andriny polisim-pirenena. Eto dia samy mahafantatra fa tsy valapatra amin'izay resaky izay zany fa anisan'ny andry anankiray zay misahana ny fandriam-pahalemana sy lede publika eto Antananarivo renivohitra zany. Dia araka ny mahafisahana ny fitaninana filaminana eran'ny Antananarivo renivohitra zany dia andraikitra goavana zany. Tsy amboa didy kosa ny commissaire Ratsirombaina Germain araka ny kabary nataony. Atokisanao Zokobe Francis fa izay lesona sy traikefa nampianarinao anay dia tohizanay hoatsarainay ho voninahitry ny polisy ity. Fanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny police nationale kosa no nahatonga an'izao famindram-pahefana zao hoy ny ministry ny filaminana anatiny ny generalin'ny polisy Rakotondrazaka Arsène. Natao mba hoentina hanatsarana hatrany hatrany ny service tsy sanatry ny vava hoe ny commissaire central teo aloha tsy nahavita azy fa malefa izy misy service anankiray hafa mihitsy zany vonona hoentina ho tanterahiny mandritra an'izao manomboka izao ka izay ny tena antony nahatonga anay zany nametraka ny nanao ny affectation dia mametraka andray ny commissaire Ratsirombaina Germain hitazona ny commissariat central mafimafy any ity satria raha hoe mikohaka Antananarivo dia mihevonevona daholo ny faritra rehetrarehetra any kanefa ka izay ny tena antony anankiray zany nahatonga ny tena koa nanatrika an'izao passation de service zao. Ho fiarovana hatrany olom-pirenena dia nomeny ministry ny filaminana anatiny ireo laharana afaka hiantsonany mpitandro ny filaminana. 034 05 517 21 UIR 034 05 998 26 SAG 034 07 517 10 commissariat central 020 22 291 70 020 22 227 35 commandant de compagnie 034 05 998 85 FIP 034 06 490 98